Efa manan'ireo fitaovana matianina sy moderna amin'ny fanaraha-maso ny sistany sy fahadranmasina mijono. Tsy ara-dalàna sy ny fidirana sy ny fivoahana tsokosoko ny eto Madagasikara. Hono lefitry ny komandy misahana ny fiaraha-miasa sivily sy miaramila eo anivon'ny fibaikona ny tafika Amerikanina mitoby aty Afrika. Na izany aza tokony apetraka mazava ny rafitra ao anatin'izay ahafahana mandray fanapahan-kevitra sy miaro araka ny tokony ho izy ny sistany Malagasy sy ny elarana Nelson. Efa manana ireo fitaovana ara-teknôlôjika moderna amin'ny fanarahamaso ny sistany, vokatry ny fiara-miasa amin'ireo firenena lehibe toy ny Amerika ny eto Madagasikara, raha ny fanazavana. Raha ny fantatra, aiesa misy 5 no napetraka manerana ny Madagasikara ahafahana manaramaso ny sisin-dranomasina. Ny aiesa izay fitaovana entina anarahamaso ireo sambo miditra sy mivoaka eto Madagasikara, izay manomena mandefa signal na fampahafantarana amin'ireo centre opérationnel any amin'ny faritra. Misy ihany koa ny Civision izay fitaovana afaka mahita ireo sambo miditra sy mivoaka tsy mandefa fampahafantarana amin'ireo centre opérationnel maritime. Efa mipetraka ihany koa ankehitriny ny centre opérationnel maritime Audigo sy ny centre régional de fusion d'information maritime eto Antananarivo. Ny centre opérationnel maritime izay manaramaso ny farin-dranomasina ary mampita vaovao amin'ny centre régional de fusion d'information maritime eto Antananarivo. Raha ny fantatra, Malagasy avokoa no mitazona ny andraikitra amin'ireo toerana fanarahamaso ireo. Misy ny tsy fanarahan-dalàna atsikaritra, saingy ny fanjakana Malagasy ihany no tompona andraikitra amin'ny fanazaziana raha ny fanazavana. We do not intervene. We are guests in the country and we are tsy mitsabaka amin'ny raharaham-pirenena Madagasikara izahay satria mpiara-miasa sy vahiny ihany, saingy mirehare kosa izahay satria afaka miara-miasa amin'ny fanjakana manampy azy ireo mba nintsy an'izay tsy fanarahan-dalàna izay. Tsara marihana fa ny fampitam-baovao rehetra dia tsy maintsy misy politika manaraka azy fa tsy afaka mandeha irery. Ohatra ny amin'izany ny ao amin'ny ministeran'ny Jono sy ny toe-karena manga ohatra dia namoaka ny listr'ireo sambo izay nahazo lisansa ara-dalàna ka afaka manjono eto amin'ny faritra masy Madagasikara. Mifameno araka izany ireo rehetra ireo dia ny ahafahana mahafantatra hoe inona ny zavatra miseho any an-dranomasina sy ahafahana mitantana amin'ny fomba mahomby ny toe-karena an-dranomasina. Ny tena ambony indrindra ihany koa dia ny fametrahana rafitra ara-dalàna. Izany hoe raha misy olona mandika lalàna, inona ny rafitra mipetraka eto Madagasikara ary rehefa fantatra hoe ilay fandikan-dalàna dia tokony misy fepetra raisina mahakasika ny tsy fanarahan-dalàna na fandikan-dalàna izay misy. Tsy ho an'ny eto Madagasikara ihany fa na any Etazonia n'aiza rehefa misy ny tsy fanarahan-dalàna dia tsy maintsy misy ny fepetra raisina mifanaraka amin'izay. Or going against the laws of the country. Raha ny fanazavana, isan'ny asakana tsy ahafahana miady amin'ny jontsy ara-dalàna sy ny fidirana sy fivoahana antsokosoko eto Madagasikara sy ny fanaraha-maso ny sistany ny tsy fahampiny ny fitaovana ahafahana manao fidinana sy fitsirihana eny amin'ireo sambo mampiayay. And then the challenge we all have is we can know what ships are out there, but how do we go out? Ny fanambo mipetraka dia hoe marina fa hoe fantatra hoe misy sambo ohatra eny amin'ny sisin-dranomasina, saingy ny tena fanamby dia hoe ahoana ny ahafahana makeny manantona an'ilay sambo izany dia manao fitsidiana sy manao fikarohana. Dia izay no atao anatin'ilay fiaraha-miasa eo anivon'ny faritra, izany hoe au niveau régional, mba ahafahana manao an'izay procédure izay. Misy ilay système régional izay antsoina hoe code de conduite ny Djibouti. Izy io dia ahafahana manara-maso ilay efa voalaza teo ny MDA na ny Maritime Domain Awareness na ny fahalalana momba ny sehatran-dranomasina. Ahafahana ihany koa mijery raha misy ny piraty, ahafahana mijery raha misy ny fanondranana tsokosoko sy ny famarinana olona. Vao tsy ela akory izay dia misy ny conférence izay mikarakarain'ny Etazonia tany Tanzania nijerena manokana ny code de Djibouti io satria araka ny fantatsika dia malalaka sy midadasika ny ranomasina
toy izay ihany koa ny fanahy izay hatrehana. The sea is enormous, and the resources are so important to us. Isan'ny tonga nanatanteraka iraka eto Madagasikara ny lefitry ny komandy hamisana nisy fiarah-miasa sivily sy miaramila eo anivony nisy fibaikony nisy atafika Amerikana mitopy aty Afrika na AFRICOM. Misy araka izany ny fionana amin'ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony amin'ny fiadiana amin'ny jony sy ara-dalàna izay andraikitry ny ministera ny jony sy ny toe-karena manga ary ny fiarovana ny assistance ny faridranomasina izay hiasan'ny ministera ny fiarovam-pirenena.